Miarabana ny tokatrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sary azo tamin'ny zanabolana tamin'ny tian'io tia mbola ny toetra ny rotsakorana tany amin'ny morotsiraka voany antsinana Madagascar na zany dia miamalefaka kosa ny avaratra aza saika manerana ny nosy ny tapany avaratry Madagascar no mety sy ny tsy famarina toeran'ny atmosfera izay mandalo amin'iny tapany avaratry ny nosy iny ka mety hanomevana ny orana tanidraona izany indraindray ny maripana kosa indray dia miakatra ny maripana saika manerana ny nosy ary mety isongadina kokoa izay fiakaran'izay raha ho any voatany sy ny faritra atsinanan'ny Madagascar iray manontolo toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso ary vao dia mbola isy aloha ny orana ao an'ny faritra Sava sy ny any amin'ny faritra Ambatsoa ary ny faritra Analanjorofo ny ambony kosa indray dia tombanana omaina ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny rapiso tolakandro mitoetra hatrany izay orana izay fa somary endrika tanivondraona ho an'ny faritra Ambatsoa sy Analanjorofo ary hitatra hatrany amin'ny atitan'ny faritry Sofia sy Diana mandraona kosa ny andro amin'ny distriktany Moramanga ny any amin'ny distriktany Nosy-Benal Marlambo ary koa ny atitan'ny distriktany Nosy-Varika izay mety ahitana orana tandrindraona ihany koa ny alina ny ambony moa dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay tombanana miakatra hatramin'ny 5 degré Celsius ny maripana ho an'ny avoatany raha ny maripana ambony indrindra izay ary manodidina ny 9 ka hatramin'ny 17 degré Celsius kosa ho an'ny morotsiraka atsinana ny nosy ny any amin'ny ilany andrefana dia 9 ka hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana voavinavina amin'ny tapany andrefan'ny Madagascar iny ny toetry ny androntsika ho an'ny zoma dia mbola maina tanteraka hatrany aloha ny andro amin'ny ankapobeny ankoatry ny any amin'ny tapany avaratry ny nosy izay mety ahitana orana tanivondraona misy tokotoko indraindray ho an'ny faritra Sofia ny amin'ny faritra Diana ary koa ny faritra Sava sy ny faritra Analanjorofo mety mitatra hatrany amin'ny faritra Ambatsoa ihany koa izany ny maripana voavinavina mifandraika amin'izay dia mbola manodidina ny 15 degré Celsius eo ny ambony indrindra raha ho an'ny avoatany hitantsika amin'ny faritra mahatsiatra ambony ny morotsiraky Madagascar kosa indray indrindra ho an'ny ilany atsinanana dia mety ho tafiakatra hatramin'ny 18 degré Celsius izay indrindra ho an'ny tapany atsimo atsinanany nosy ny any amin'ny ilany andrefana 19 ka hatramin'ny 13 degré Celsius hatrany ny maripana voavinavina ny andro ny sabotsy dia mbola maina tanteraka aloha ny andro saika manerana Madagascar aoriny zavona izay mety hitoetra ho an'ny voatany sy ny ilany atsinanana ary koa ny any amin'ny tapany atsimo atsinanan'ny Madagascar mety ahitana izay zavona izay vao maraina mandraondraona kosa ny andro ho an'ny tapany avaratra atsinanany nosy sy ny any amin'ny faritry Diana ny maripana voavinavina amin'izay andro ny sabotsy izay 20 ka hatramin'ny 19 degré Celsius ho an'ny avoatany mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 19 izany ho an'ny faritry mahatsiatra ambony iny hatrany ary ny morotsiraka atsinana ihany koa dia tombanana ho tafiakatra hatramin'ny 20 degré Celsius indrindra ny tapany atsimo atsinanany nosy ho an'ny faritra Vatovavy Fitovinany atsimo atsinanana ary ny faritra nosy ny any amin'ny ilany andrefana ihany koa ahitana fiakarana izay maripana izay satria dia tombanana mahatratra 13 degré Celsius ho an'ny morotsiraky ny faritra atsimo andrefana ary koa ny any amin'ny faritra Ivoeny no ahitana izay maripana ambony indrindra izay dia izay indray ny météo tamin'ny tian'io ty ary raha pisindray fotoana manaraka veloma to